dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao teny fampahirezana foy izao, satria vanim-potoana ao anatin'ny fisavoritahana zao vanim-potoana izao, fa vanim-potoana mampahoro ny lazain'ny tenin'Andriamanitra, satria anjakan'ny fitiavam-bola, tsy fifankatiavana, fifanenjehana sy ny zavatra maro isan-karazany. Kanefa ny zavatra miatra ety amin'ity zao tontolo zao tiana mivavaka, isika na tsy mivavaka, manjoa antsika tsiraray avy, ary eo anatrehan'izany mitady olona Andriamanitra tena hivavaka amin'ny ampifanasy ny famarinana, mba tonga ny famindrampon'Andriamanitra tsy ho an'ny tena antsika isambatan'olona fotsiny ihany, fa mba amin'Andriamanitra fo ho amin'ny tokantranontsika, ho amin'ny fiangonantsika, ho amin'ny firenena ray manontolo. Dia mantoko sy mena fa fanan'Andriamanitra dia hiasa mandrakariva tenatsika mba ahafahantsika misintona lesona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay entina hampahery antsika dia hivavakitsika. Jehovahandriamanitra ray ao, mbola misaotra no mandrakariva izay, satria na dia ao arany zavatsarotra andalova n'ity zao tontolo zao ity, indrindra ny firenena izay heverina fa firenena mahafantatra anao, kanefa dia anjakan'ny korotana, anjakan'ny ady, anjakan'ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola, ary ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia menjady amin'ny vokanao ny aretina, ny fahoriana, ny loza, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra maro isan-karazany tsy tambo isaina, izay reny sofina ary miatra mihitsy. Kanefa avelanao hitranga izany rehetrarehetra izany tompo, na ho an'ny olonao izay mandeha mahitsy eo anatrehanao azy, fa misy zavatra tianao kendrena ao anatin'izany, dia ny atonga ny isambatan'olona ho tonga amin'ny fanolora-tena tanteraka, ka anaiky ny famarinan'ny teninao mba ho famondram-po mandrehetra, mba hatanteraka ny teny fikasana izay nomenao ny Abrahama hoe aminao ny hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia ny fanahinao masina ny taridalana mandrakariva ao anatin'izao teny fampahirezana sy fampianarana izao, mba handraisan'ny olona fanapaha-kevitra hiverina tanteraka aminao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Mbola resaka fifadikanana ihany no resahantsika, satria anisan'ny fampipavahana lehibe dia lehibe amin'ny andro farany izany fifadikanana izany, izay fampipavahana melohan'ny fanafahana taon'i Jesosy Kristy raha ny soratra masina. Kanefa tsika mbola miaina amin'izao vanim-potoana izao dia betsaka ny fangajana, betsaka ny fahababoana, betsaka ny fijaliana, ny aretina, ny loza maro isan-karazany metraika amintsika, dia ho afaka tsika tsy hoe hiandry fotsiny mambadiky ny fahafatesana vao anatena ny fanafahana avy amin'Andriamanitra, fa raha misy resy lavitra tanteraka ka tafaverina amin'Andriamanitra dia manomboka amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no isehoany ny voninahitr'Andriamanitra ka ahatonga antsika ho afaka amin'ny zava-manahirana rehetra. Tsy midika izany akory hoe tsy sedra olantsika, fa miaraka amin'Andriamanitra dia mahatoky ny teny fikasany hoe ianareo zanak'Israely mangina fa zaho ny ady ho anareo, mba hahatonga ny Jehova eo anatrehan'ny ady izay atrehantsika hisolo toerana antsika rehefa tena tafaverina aminy. Ka ninonina dia zavatra mitranga miseho mandrakariva amin'ny voninahitr'Andriamanitra, ary azo lazaina amin'izao vanim-potoana izao, na dia mbola mafy ary ny zavatra miatra, indrindra eo anivon'ny firenena, hoe fampitahorana, fitediavana, fanakorontanana, famporisihana ho amin'ny ady, na dia mitranga ary izany rehetrarehetra izany, ny zavatra azo antoka hatreto dia mbola misy Andriamanitra mitantana izao firenena izao, ka mahatonga antsika mbola afaka miaina, afaka mitady, afaka mivelona, na dia ao anatin'ny fisavoron-tahan-tsaina azy dia mampiseho ny voninahitra foan'Andriamanitra. Ary dia hitantsika taratra izany tamin'ny lesona rehetrarehetra nentsika teto mahakasika ny fifadikanana, raha tsy hijery fotsiny tsika ny tantarany Aba izay tohatra miverimberina mandrakariva tantarany fifadikanana. Nisy fifadikanana anankitelo tamin'ny tantarany Aba raha mampatsiaro vetivety, izay tena ohatrany mampangovotra
raha ny fahatanterahany soratra masina satria reny matoa tonga tamintsika dia misy santony manokana satria ny tenin'andriamanitra dia marina taloha, marina amin'izao andro ankehitriny zao, marina aminao avy ary ankolak'andriamanitra no manambara fomba fiasany ao anatin'ireny teny fampahirezanireny sy ny zavatra hitranga fa ny zavatra hitantsika moa da ao anatin'iny dia inona moa no natonga ny Ahaba tena niditra tamin'ny fifadikanana marina zay rehefa tena ny fitiantsika natao hoe fifadikanana tsy misy fifadikanana tokony ho tanterahana raha tsy misy loza manantanina na loza efa miatra fa mbola tsy maty fa miandry Andriamanitra ny fiverenan'ny olona ao amin'Andriamanitra ka raha nibebaka le olona miala amin'ny ratsy dia mampitsahatra ny loza Andriamanitra. Zay no hitantsika hatreto tany amin'ny testamenta taloha nangalantsika ohatra maro dia maro satria raha ny tantaran'ny fifadikanana zany raha oharina ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao avany amin'ny testamenta taloha ny tena nahitantsika n'izany hoe tombam-bidy ny fifadikanana zany satria matoa ny olona niditra tamin'ny fifadikanana tany amin'ny testamenta taloha zay tenin'Andriamanitra tsy miova hoe tena tany amin'ny testamenta taloha hafa ny fomba fanompoako vavahana any fa rehefa tonga ty amin'ny testamenta vaovao dia afindray fa ny anton'ny fifadikanana ary baikon'Andriamanitra mihitsy dia miodina ny olona dia maniraka mpanompo Andriamanitra manambara amin'ny olona ny otany ary vokatry ny ota zay mbola fikirin'ny olona dia misy loza efa kasain'Andriamanitra ho tanterahana, misy efa tena miatra mihitsy, misy kasain'Andriamanitra ho tanterahana kanefa le tombon'androm-pahavelomana omen'Andriamanitra ny olona na fiam-potoana voafetra omen'Andriamanitra dia andrasan'Andriamanitra ny olona hoe ho tonga amin'ny fibebahana ve izy iverina amin'Andriamanitra ary mazava ny amin'ny bokin'ny Joely hoe tena verena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniny sy ny fitaraina fa angamba anenina ny amin'ny loza Jehovah dia ny zavatra hitantsika teto dia zay foana ny zavatra mitranga dia hitantsika mitoetra ny Ahaba tsy mampaninona amin'ny manatena verina fa mba hisaintsainantsika fa tsy mba mandainga eo Andriamanitra io ary matoky an'Andriamanitra tsika ary matoa izy miteny dia ho tanterahany zany ary na iodika viana iodika vanana Andriamanitra tsy maintsy mivoaka ho mpandresy mandrakariva rehefa mitodika ka miantehatra amin'Andriamanitra ny olona. Tantarany Ahaba zany hoe nikendry nitsiriritra fananan'olona eo ambany fahefany fa te hanapatra ny fahefany izy dia avy ny alaina fotsiny tamin'ny Nabota tsy nomeny Nabota zany satria nijoro tamin'ny maizy azy Nabota na dia mpanjaka ary dia tanindrazako tsony eko anao dia zay natezitra ny Ahaba ka natonga azy midongy akanina zay nadikatsika hoe fifadikanana diso miditra amin'ny fifadikanana satria dia azo fananan'olona diso anatrehan'Andriamanitra tsisy loza mananotanina tonga indray Jezebela nahitany Ahaba izay tena nanjorona nahoany ianao tsy mety mihinan-kanina nahoany ianao ny malahelo dia nambarany Ahaba tamin'ny Jezebela tsy meny Nabota mihitsy ny tanim-boloboko dia nanome baiko indray anao fitaratasy ara-ozy dia soniavinao ary tsy nampahafantarina ny Israely zany hoe Jezebela nke ny tomponatoka zany hoe misy mpanolotsaina adaladala manolotsaina ny mpanjaka dia natao tamin'ny anaran'ny mpanjaka ny afatra ho any zanak'Israely manangana olona tena mpepanga anankaroa faran'izay mantanga faran'izay ratsy fanahy mba hepanga ny Nabota zahoana ny fananany dia nampiantso fifadikanana dia mpanjaka ny nanasiniany zany dia ny olona koa zanak'Israely eo ambany fahefan'ny mpanjaka natoky dia tonga dia niditra tamin'ny fifadikanana dia ny rahana le mpijoro vavolombelona mandainga tena ny teny ratsy hoe anka dia Nabota ny teny ratsy amin'ny mpanjaka sy ny teny ratsy an'Andriamanitra mendrika ho toraam-bato ny vonoany Nabota tsy olona ny nitady ny tanim-boloboko Nabota fa ny mpanjaka zany hoe tombontsoa tediavina na tonga n'izay rehetrarehetra izay dia tonga dia nitanterahana niditra tamin'ny fifadikanana no heverin'ny olona fa tena fanompoako vavahana ary mpanjakan'ny Israely mihitsy no nanome baiko tonga dia maty Nabota lelafin'ny alikany rahany Nabota tsy hoe voaoziny Nabota fa olona tsy misy tsiny kanefa voan'ny etraketraka lasa sorona vokatry ny fitiavan-tena azy sasany tsy misy nefa loza nambara tamin'reto zanak'Israely reto hoe inona le loza hiatrany vokatry ny fiodinany fa
etanykafanampo fotsiny satria baiky ny mpanjaka midirana ao anatin'ny fifadikana miditra de tsy tanteraka la zavatra hitantsika ary zay le ataontsika hoe mbola fifadikanina diso ihany ko satria raha ny tena fifadikanina tena izy fiverenana am' Jehova, fibebahana, fialana amin'ny ratsy, manenina any amin'ny loza Jehova. Fa tsy zay ny zavatra mitranga, tsy nisy lozana nanontanyna, tsy nisy fampatsirovana ny olona ho nanota fa fanendriketrehana raha ny zavatra mitranga. Ary ny fifadikanina tena izy de ny fifadikanina nataony ahaba daladala, le ahaba ny tsiriritra fananan'ny olona, le ahaba nanome baika namitaka n'le Israely teo ambany fahefana vokatry ny tombontsoa zay tediaviny, zany hoe manangony olona atao sorona mba hitediavana tombontsoa any teny de ny vokany ny rahana am'izay ny mpaminany ny teny tamin'ny ahaba hoe tena nakafananan'olona ianao ry ahaba. Noho izany de zao eo am'izay tany ny lelafan'ny alika ny ranona bota no ilelafan'ny alika ny rano koa manomboka miditra tsehatra eo mitondra fanazavana manokatra ny masom-panahin'ny olona Andriamanitra eo ny fifadikanina de misy olona irahana mampatsiaro ny olona niotany de misy loza mananotanina kanefa tsy tonga de mamely Andriamanitra fa miandry ny fanapaha-kevitry ny olona hoe iverinaniny sa tsia de nambara tamina boty zany ary tsy vitan'izay fotsiny teny zay nambara fa hoe ny zanakao ho an'ny alika ny fatiny, ny Jezebely vadinao ho an'ny alika ny fatiny, ary zay sisa tsy lany aminareo sady ho an'ny alika no ho an'ny vovomanidina ny fatiny. De io no natonga atsika mahatratra ny taranaka faramandimby netraketraka takan'izany tsy tsiriritana fitiavatena nke zany de akafananan'olona ako mampiasa olona mba azahoako le tombontsoa zay le zavatra tediavitra fa ny vokany metraika amin'ny taranaka faramandimby firy amin'ny olona am'izao vanim-potoana mba hisaintsaina an'izany ny zavatra matery azy androany ny tediavina ary tsy takona fenina zany na iza naiza manerina n'ity zao tontolo zao ty tsy takona fenina zany nytoejavatra zany misy eto amin'ny fireneny zany kanefa de ny mampatahotra de taka ny ahaba ihany ke ahaba nge nahafantatra ny Jehova ahaba olona mivavaka amin'Andriamanitra fa nanaiky ny mpanolotsaina tsy izy de lasa miodina tamin'Andriamanitra ninina nampitsofina manoloana ny afatra zay nentin'Andriamanitra de zao nanatanteraka ihany de ny rahan'i Jehova mpaminany fa saingy ahaba tonga saina ihany ange tonga saina izy teo anatrehan'izay ary zay le fifadikanina nidirany ahaba nanjorehetra teny ampandehanana izy rehefa nandre ny teny mpaminany hoe ho an'ny alika ny fatiny, ho an'ny alika ny fatiny zanany, ho an'ny alika fatiny vadiny. Eo anatrehan'izay ny raha tsy atao rehefa tena tonga ny fananarana ka tsy mety miainy ny olona de tsy mijanona eo amin'le olona manao ratsy fa etraika amin'ny taranaka faramandimby ary zany tena zavatra misy zany ka raha mbola miziriziry ao anatin'ny tsy fahamarinana ny olona anankiray anatanteraka zavatra tsy mifanaraka mitsitrapon'Andriamanitra de jereo fa nge io tantarany ahaba io hoe na ianao mitsiriritra zavatra olona zavatra nanany olona zao de tediavinao alaina ankeriny, na ianao mba azahoana le zavatra tediavinao de zao mandrobo olona ianao ataonao fitaovana ataonao sorona le olona noho ny fitiavatenanao de ny vokany etraika amin'ny taranaka faramandimy de io tsy hoe manopy isika na manozana fa mampieritreritra le teny e tena tahaka ny ahaba raha ny zanak'Israely rehetrarehetra sy ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana zany nandre ny afatra napetrak'Andriamanitra hoe ianao nge ry ahaba le lafin'ny alika ny rahanao ny zanakao ho an'ny alika ny fatiny ny vadinao ho an'ny alika ny fatiny de raha ren'ny olona zany de tsy maintsy alaza naiza naiza taranaka ahaba izy reny olona reny de hoe taranaka le ho an'ny alika ny fatiny fa inona no nahatonga an'izany tsiriritra zavatra olona manao sorona olona hitadiavana tombontsoa metraika amin'ny taranaka faramandimby ary zay no hientsona atsika mandehana ny marina mandrakariva fa zay miziriziry anao ny ratsy avy aloha izy anao ny ratsy eo fa de tahaka ny tiany nampitondray ny mpaminany any ahaba de sanatrian'izany amin'ny sehatra ara-panahy
dia tsy maintsy ho taranako ho an'ny alika ny fatiny mamenatr'olona ratsy vehivary ny olona tahaka an'izany rehetrarehetra zany fa iahaba nefa tonga saina fa firy amin'ny tompona andraikitra mitsiriritra zavatr'olona firy amin'ny tompona andraikitra mizovan'ny fotoana zao na misehatra ra-panana misehatra ranofo izay manao ny olona hosorona firy no tonga saina ka anao taka ny ahaba ny joretra teny ampandehanana ozy dia mitafilambasona ny fady anina teo anatrehan'izay ary tsy ahaba nao toro ny tena fifadikanana marina fa nanenina izy satria andriamanitra mihitsy no naneraka amin'ny mpanompo hoe tsy mety zao ataonao zao nangalatra ianao nakamkeriny ianao nanao sorona olona ianao dia zao ny zavatra hiatra taminao naneniny ahaba nyjoretra tena ampandehanana izy ary zay le vanim-potoana apetrak'andriamanitra ho amin'ny olony mba tonga ny olona ho tonga sainaka ho tonga misivirenana amin'andriamanitra mampalahelo ange amin'izao vanim-potoana zao tena mba mandini angetsika misy ny korota tsy takona feniny zany tsika moa tsy manao politika fa mitondra ny afatra andriamanitra satria andriamanitra no lehibe no mpanao politika fa niza politika tao amin'ny tany samy fanjakana milaza fa mahalala an'andriamanitra avokoa nefa rehefa tena jerevanao ny toetra dia zao ohatrany mampalahelo zany ary tsy afabela amin'ny fitsaran'andriamanitra zay manao ny diso fa miaro kosa andriamanitra ny olona manao ny marina eo anatrehan'izay dia ozy ny lazay rehefa hitan'andriamanitra fa tena nanjoretra tena mpandehanana dia niantso amin'isay izy hitanao ve ozy iahaba mpanompoko hitanao ny nanetreteny nanetreny ahaba tena teo anatrehako tsy ny teny tsony jehova hoe hitanao ve fa mifady anina izy io na tonga tsika ny resaka hoe tsy le fifadekanina akory ataotsika ara-baka teny no azahoantsika valim-bavaka avy amin'andriamanitra fa niantony le fifadekanina tena tery am-panahy vokatry ny fahoriana zay mitranga ary fahoriana hitranga amiko vokatry ny nataoko dia lasa mahatonga fitarainana sy fiverenana amin'andriamanitra manenina ny amin'ny loz'andriamanitra tsahatra dia hitantsika tamin'ny farany teo na daniela mpaminany aza rehefa namaky ny teny zay voasoratra Isaia nahafantatra inona natonga ny firenen'ny Joda Baby nandritra ny 70 taona tao Babilôna teo vao nisokatra ny sainy hoe kay vokatry ny tsy fihenoana ny tenin'i Jehova dia nifona tao anatin'ny fifadikanina izy nisy loza nananontanina le loza hiatra efa ary tena niatra mihitsy tamin'ny androny Daniela zay nataontsika hoe tsy loza mananontanina fotsiny fa misy loza efa miatraka nefa misy fampanantenana fa fanafahana raha miova le olona efa niatra tamin'ny firenen'ny Joda zany Babo nandritra ny 70 taona tao Babilôna ny zanak'Israely rehefa tonga sainy Daniela vavaka izy vady anina izy nifona ho an'ny tenany izy fona ho an'ny zanak'Israely izy fona ho an'ny firenena izy zany hoe raha azontsika ny afatra tao anatin'ny fifadikaniny Daniela tsy andeha nentsika nizanizy tsika fa inona ny tokony ataon'ny olona tonga saina mahalala an'andriamanitra dia zao mipetraka eo amin'ny toeran'izay diso todika amin'ny tenany aloha inona ny tsy mety ataoko dia mibebaka miala amin'ny ratsy miverina amin'andriamanitra mivavaka ho an'ny olona diso mivavaka ho an'ny olona diso taka ny natao Mosesy zay fahitantsika ihany koa mivavaka ho an'ny olona diso ary mivavaka ho amin'ny firenena zay nataon'ny Daniela nandraisana valim-bavaka ary vokatra zay fifadikanina nataon'ny Daniela zay tsy nitazominy manasa ny rerange zany satria mpaminany izy natao hitondra fampahirezana amin'ny firenen'ny Joda fa tsy maintsy napitaina tamin'ny firenen'ny Joda zany dia maro tamindreo no tena verina tamin'andriamanitra ohatran'ny hafahafa raha ohatra hoe tena misy olona amina tapitrisany dia tonga dia le olona amina tapitrisany tafaverina amin'andriamanitra fa le sikelezanaina ny olona anankiray tonga saina hivatanany tenin'andriamanitra dia lasa fitahiana ho an'ny olona zay tsy mandeha ho amin'ny fahamarinana mba ho fampiaritreretina an'ireny olona reny zay le hoe noho ny amin'ny olombitsy na foezan'andriamanitra ozy ny loza hitranga amin'ity zao tontolo zao ty dia hitatsika zany fa tsy mpifanohitra mihitsy ny soratra masina tao anatin'izany rehetrarehetra zany tany amin'ny testamenta taloha no nahitantsika an'izany
ary tsy maintsy miporofony zany satria misy fampipopivavahana diso am'izao vanim-potoan'izao ary io fampipopivavahana diso io tsy akasitrahan'andriamanitra fa mahatonga loza amintsika ary indrindra ho atsika mpivavaka mba tsy handeka iantso ny anatin'andriamanitra firomono miantso ny anatin'andriamanitra am'izao vanim-potoan'izao fa mifanohatra milaza fa mivavaka kanefa teraka korotana fotsiny andriamanitra tsy tompon'ny fikotrana fa tompon'ny filaminana dia manao antso zay tonga saina hatramin'ny tompona andraikitra faratapony ka hatramin'ny madinika indrindra na misehatra ny firenena na misehatra ara-pivavahana tsy za no mibaiko fa raha matahotra n'andriamanitra tsika dia aloha miverina ao amin'ny marina fa soa ho an'ny firenentsika izany kanefa mahatoky sy mihina fa maro ny olona zay tena miditra ao anatin'ny fifadikanina marina amin'izao vanim-potoana izao ka mahatonga andriamanitra mbola mamindra fo miatrantena lozy fa tsy taka ny zavatra mitranga anivelany any anivelany any mamidripaka mihitsy ny aretina coronavirus ny tany maro isan-karazany fipoahan'ny volcan ny afo midodadoda tsy fantatra hoe avaizana zay mandripaka olona maro fa misy ny ato amintsika fa raha hoarina raha ny firenena ny ivelany ngamba no mijery atsika tsy misy zay tsy mitsiriritra atsika fa ny zavatra tena mampatahotra dia zao eto amintsika dia tsika samitsika ihany no miteraka korotana ao atsika zany hoe miantso loza ao atsika tsiraray firy ny olona ho tonga saina hiverina amin'andriamanitra fa raha olona tena mahafantatra an'andriamanitra olona mivavaka olona matahotra an'andriamanitra tonga dia filaminana no mandeha tsy hitady zay fomba ampisarabazana fa hitady zay iraisana fo iraisana saina mba hifampitaona hiverina amin'andriamanitra satria tsy herim-pon'ny olona ny tonga fiadanana ety amin'ity zao tontolo zao ty fa ny fijerevan'andriamanitra ny olona tsiraray azy hatramin'ny mpitondra ny olona matahotra n'andriamanitra ve dia mamindra fo andriamanitra amin'izay vanim-potoana izay ary manoloana ny ady zay atrehana tsotra ihany ny ady tokony ho tanterahana aleo mangina manoloana ny fanenjehana sy ny fanaratsiana rehetra fa raha vao mangintsika Jehova miady ho atsika ary dia mahatoky sy mino fa zao toe-javatra mitrango zao ninina zavatra mampitahotra mampiororo mbola miditra antsehatra foan'andriamanitra ary hiala maina taka ny Ahaba sy Jezebely nizaniza mitondra korotana vao asehon'andriamanitra ny voninahiny ary miseho tsy moramora na dia ao anatin'izay heverina fa krizy ary ny fivoaran'ny firenena ny fivoaran'ny fiangonana fivoaran'ny tokantrano fivoaran'ny isam-batan'olona fa ny zavatra mitranga andriamanitra nge matotsy mbola mamelony ratsy fanahy famindrampoe zay no mahatonga mpanompon'andriamanitra ny ampitoroteny ilaza saingy sy tanterahana vetivety ozy ny famaliana ary ny ratsy atao zany mikirizan'ny olona mifanaovan-dratsy fa rehefa tonga ny fiampitoana fialan'ny enin'andriamanitra mafy ny zavatra enjady dia taka ny nanjoan'ny Ahaba hoe aza mba hotaranak'le ho an'ny alika ny fatiny vokatra ny toe-tsaina ratsy zay ananana ny anoizantsika azy dia hijeritsika ataotsika hoe ampy be dia be tantara mahakasika ny fivadikanana isotomantsika lesona mianton'izay zavatra zay dia mba hatonga atsika hoe tena iondrika eo anatin'ny soratra masina ary mba ho lasa fiainantsika ositsika ny fifadikanana zay no adeditsika fa mbola tsy miditra tsika any amin'ny tena zava-panahy takiny tenin'andriamanitra satria ny fifadikanana tsy tena ampitendrena amin'ny andro anankiray fotsiny fahadianana fa tokony fiainany zanak'andriamanitra fiainana mandra-piavin'ny kristeny amin'ny raha an-lanitra fiainana iainana amin'izao andro zao karaha ho raisitsika arabaky teny zany ringana ny anoanany eto daholontsika fa inona ny zava-miafy ny fifadikanana fa hijeryntsika ty amin'ny testamenta vaovao hijery ary ohatra raingezabe dia Jesosy Kristy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty ina moa no natongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty natongavan'i Jesosy dia hitondra famonjena satria niodina ny olona tafotoan'andriamanitra ary vokatry ny fiodinan'ny olona tamin'andriamanitra dia nikasa andringana n'izao tontolo izao andriamanitra tsisy famonjena amin'ny herin'ny tenantsika azaontsika famonjena eo anatrehan'andriamanitra zay ny fototry ny famonjena zay ny fototry ny fitorena ny filazantsara na iodika vy na iodika vana n'izao tontolo izao misy loza mitataongeza be zay miatra rehefa tonga ny vanim-potoana voatendrin'andriamanitra
dia nitriverenan'i Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Fa saingy izara roa amin'izay vanim-potoan'izay misy hiaran-doza zay le fahaverezana mandrakizay, fa misy kosa ho afaka tsy mialatra tamin'ny loza satria manana toe-panahy ny olona mivady aminy tafaverina marina tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga teto Jesosy ary fantatritsika tsara tsy ho velarintsika lava nanao sorona ny tenany ho atsika, fa ny mandiso hevitra ny olona mba tsy eritreretina hoe satria efa maty Jesosy dia aoka tsika atoky fa efa vovonjy, tsy mbola vovonjy zany tsika. Ary io tena olana raingizabe amin'ny sitoriana ny filazantsara. Rehefa tena tonga ka nanolo tena tamin'Andriamanitra ka mivavaka, betsaka angeny kristianina mpanompon'Andriamanitra izay miteny matoki fa efa vovonjy ianao. Raha za adaladala ity tena raha marina zany teny zany, ny zavatra voalohany ataoko dia tsy mivavaka tsoniko, za efa vovonjika. Fa maninona tsika no mivavaka? Mbola manantena famonjena. Fa ny nahatongavan'i Jesosy dia nitondra famonjena izy. Tena vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena. Fa za sy ianao tsy mbola vovonjy, fa atoro antsika ny lalam-pamonjena. Ka raha manaiky izotra amin'izay lalam-pamonjena izay tsika dia ny marina ara-tsoratra masina dia hovonjena, satria vokatry ny fiodinantsika dia mananontany eo ny loza. Fa rehefa tena ekentsika ny famonjena natolotry Jesosy ka raisitsika dia zao tsy hiara-ny loza tsika, zany hoe tsy ho very mandrakizay fa ho avotana. Ary zay nefa amin'ny androm-pahavelomantsika ihany koa dia mitrangy zany hiainana dia nety ny valiny ny zavatra ataotsika. Saritsary ny fijaliana mandrakizay hiatra ratsizay ny zavatra miatra amintsika rehefa tsy tafaverina marina amin'Andriamanitra. Ka raha tonga teto Jesosy, le Andriamanitra ny tafinofo nidina teto amin'ity zao tontolo zao ty mba hitondra famonjena amin'ny lafiny anankiray, fa mipetraka teo amin'ny toerantsika koa izy dia namela fianarana ao antsika mba hanarahantsika ny diany. Ka ny fiainan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty dia fianarana, modely mpiainana, modely mpitondratena mba harahantsika ka zay nataon'i Jesosy no ataontsika koa. Any amin'ny Jaona voalohany toko faharoa, Jaona voalohany toko faharoa dia zao ny voasoratra ao ny 9. Jaona voalohany toko faharoa ny 9 zay milaza fa mitoetra ho amin'ny Jesosy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany keo. Raha milaza zasy ianao fa mitoetra ho amin'ny Jesosy dia tsy maintsy mandeha tak'izay nandehanany keo. Zany hoe zay lalana zoran'i Jesosy dia tsy maintsy mijerytsika ny tantaran'i Jesosy. Inona daholo no nataon'i Jesosy hatramin'izy tany akibo, hatramin'izy teraka, hatramin'izy zaza, hatramin'izy lehibe sy ny fiainany rehetrarehetra. Dia ny lalana ny zorany, tsy hoe lalana hoe tena lalana arabaky teny, fa le fitondratena sy ny fiainan'i Jesosy no alaitsika tahaka raha tena milaza fa manara-dian'i Jesosy. Satria Jesosy tena mpampianatra, dia izay le lalam-pamonjena izay apetraka Andriamanitra amintsika. Tsy hoe vita fotsiny famonjena dia afaka, fa nametraka fitsipy-pitondratena sy fitsipy-piainana natonga an'i Jesosy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty dia mijery an'i Jesosy tsika. Fifadikanana ny resantsika, matotsika miditra amin'ny fifadikanana fady aminy Jesosy. Jerytsika ny Mateo toko 4 inona ny toe-javatra mitranga. Ary io dia ampy hitondratsika fanazavana satria ohatrany tsotra izy ato Mateo toko 4, fa rehefa tena ady adinao lalina dia misy zava-miafina makasika ny fifadikanana sy ny fitsipy-pitondratena tokony hiainan'ny olona ety amin'ity zao tontolo zao ty raha tiany hisy vokatra ny fifadikanana izay nataony, ka tsy le fifadikanana arabaky teny akory fa le antony fifadikanana. Nakany devoly fanahin'i Jesosy ozy. Mateo toko 4 ny 1 voalohany sy faharoa. Ary Jesosy dia nety mifanahy ka any anefitra mba halainy devoly fanahy. Ary ty fanahy nitondrani Jesosy tany anefitra ty tsy fanahiny demonia io, satria amin'io vanim-potoana io tsy mipetraka ho Andriamanitra Jesosy, fa amin'ity vanim-potoana amin'ny Mateo toko 4 ty dia naka ny toerantsika zanak'olombelona Jesosy amin'ny lafiny anankiray mitondra ny fahotantsika.
fa milafiny anankiray ihany keo io jesosy io dia nametraka fihetsipy mpitondratena mba ho arahantsika hoe tahaka an'izay nataoko fa ny azo antoka dia zao raha olona manany fanahy masin'andriamanitra dia tsy maintsy ho entin'ny fanahy any anefitra izay mbola zava amintsika fa tsy mipetrapetra-pony io tenin'andriamanitra io fa misy zava-miafina ao ambadika io tenin'andriamanitra io ny entin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy zany hoe any anefitra ny direksion dia tsy maintsy fantaritsika efitra manahoana io ary eo amin'ny fiainantsika aiza le efitra hitondrano ny fanahin'andriamanitra atsika mba halainy devoly fanahy fa tsy afa-bela amin'io fakapanahy ataony devoly io ny zanak'olombelona rehetra jesosy ary andriamanitra io izy tonga tany anefitra nalainy devoly fanahy ary nitanjona akendreny devoly ao amin'izay maka fanahy zay ny atonga ny jesosy ho lavo ka anota ka tonga loza eo amin'ny fiainany fizany toetra napetrak'andriamanitra sy fanefena ao anatin'izay rehetrarehetra kanefa misy fitsipy mpitondratena tokony hiainana izay asehon'i jesosy ao anatin'ity fifadikaniny ity inona zavatra nisy ary ny fadianina 7 andro sy 7 alina izy ka noho ny afaka zany dia no fifadikanina nandritra ny 7 andro sy 7 alina dia hipetraka ny fanontaniana raha matiotoko fa efatra raha nyresantsika aiza zay loza eo satria araky ny afatra zay nentintsika tany amin'ny testamenta taloha matoa miditra amin'ny fifadikanina dia misy loza mananotanina ary ny loza mananotanina iny dia vokatry ny ota ataon'ny olona dia miandry andriamanitra dia misy vem-potoana voafetra andrasan'andriamanitra ka raha tsy miova le olona dia tonga amin'ny loza ringana izy dia tsy maintsy hojerevantsika zay ahoana ny fisehoan'le loza mitatao tamin'i jesosy satria ny fifadikanina matoa miditra amin'ny fifadikanina dia tokana ihany nanota le olona dia ny fanontaniana mipetraka inona ny otan'i jesosy teto raha isy loza hananotanina amely azy ka natonga azy miditra tamin'ny fifadikanina ary zay le hoe tsotra nge ny testamenta vaovao rehefa vakianao e fa ny olona dia mionona fotsiny amin'izay aka izay ny voasoratra fa tsy mangady lalina jesosy erany tena ny fanjakany lanitra ozy dia tahaka mikatsaka arenana fenina zany hoe ao anatin'ity soratra masiny ity feno zavadalina ohatra mitsotra ny testamenta vaovao raha oarina nge ny zavatra misy atao amin'ny testamenta vaovao sy ny testamenta taloha e testamenta taloha mora tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe sarotra tsy takatra ny zavatra ambarany amin'ny testamenta taloha fa ny fomba fijery azy dia zao ohatra nitsotra ny zavatra voasoratra ty amin'ny testamenta vaovao dia zay mahatonga ny olona mivoana any amintsy izy satria fotom-pisainana avy amin'ny devoly ny mampieritreritra ny olona hoe tsotra raha mijery an'izay fotsiny tsika ka fantatritsika mandalina soratra masintsika hoe tsy misy fifadikanina raha tsy misy loza mitatao dia tsy maintsy fantaritsika inona ny loza mitatao tamin'i jesosy fa inona mahatonga n'iny raha raisina rabaka teny jesosy ny fadianina matoa miditra ny fifadikanina dia misy loza mitatao ary le loza mitatao vokatry ny fiodinan'ny olona satria nanota izy nanao ratsy izy inara le ota nataon'i jesosy kristy kanefa fantatritsika dia hoe jesosy tsy nanota raha tsy nanota jesosy raha raisina rabaka teny hoe tsy nanota jesosy tsy tokony izy loza mananotanina azy ary tsy tokony izy devoly akafana azy ary tsy tokony hiditra amin'ny fifadikanina mihitsy io jesosy kristy io fa tsy maintsy fantarina zany ny zava-miafina zany zay ny mahatonga antsika hoe ampy zay ny fanoharana betsaka hitantsika tany amin'ny testamenta taloha tany ara tena zavatra arabaky teny tena voampirofo mihitsy hoe tena ny fifadikanina nge dia misy fiodinan'ny olona dia misy loza mitatao ataon'andriamanitra fa tsy mbola miatra e tsy mbola maty le olona fa raha miala amin'ny faratseny dia mitsahatra milosa fahatisy maro sarotra satria tsy mifanohatra ny teny soratra masina ka raha niditra tamin'ny fifadikaniny jesosy midikany raha ho raisina arabaky teny matoa misy loza mitatao nanota jesosy zay blasfemi raha hiteny an'izay tsika fa tsy maintsy ho azavaintsika izany rehetrarehetra zany mba hatakaratsika fa zavatra nyresantsika teo dia hoe mipetraka eo amin'ny toerantsika olombelona jesosy mipetraka eo amin'ny toeranao izy mipetraka eo amin'ny toerako izy mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpanota rehetra jesosy tamin'ny ovan'nympotona io nandeha tany anefitra
nentin'ny fanahy tsy afabela zany fa zay misainantsika ihany ko tsy maintsysika any anefitra ary miandro eo ny devoly aka fanahy fihinany zavatra mitranga ny fahadianina 70 andro sy 70 alina izy ka noho ny afaka zany de nao tena mafy ange zany hoe ny fahadianina 70 andro sy 70 alina zany raha ihany fotsiny ary ianao tsy mihinan-kanina efa mirangorango takan'inony raha mahita fa 70 andro sy 70 alina zany tena matsiarinao ary matetika nefa tena ny olona rehefa tena naona ka tsy mahita any koaniny na zavatra maloto ary hoaniny maika fa Jesosy Kristy hoe tena 70 andro sy 70 alina tapitra ny fifadikanina nona izy ary nydikany le hoe nona tena te hinan-kanina de tonga am'izay ny devoly nakafana azy fa tsy tafalatsaka atao anatin'ny fitaka nataon'ny devoly Jesosy Kristy nanantona ny mpakafanaka nanao tamin'ny raha zanak'Andriamanitra ianao de tenenao tonga mofo reto vato rehetra fa izy kosa namalina anao hoe voasoratra hoe tsy mimofy ihany ny veloman'ny olona ozy fa ny teny rehetra zay aloako ny vavan'Andriamanitra raha raisitsika amin'Andriamanitra azy mavita an'izany fahagagana zany ange Jesosy tenindre mandeha ry vato tonga de mofy ianao de zao tsy makaiza Jesosy tonga de mihinana voky izy satria naona izy raha zasy ianao no mipetraka amin'izay vanim-potoana zay ka manana ny fahefana na vita fahagagana afaka anova zavatra anankiray ho lasa sakafo hoanina ao anatin'ny tsy fahita-kanina raha tsika mitratra ny devoly amin'izay hoe tena sahantsika mihitsy miteny hoe alefaso raha vavita zany tonga de ngamba de mivadika mofo daholy raha ny tendrombohitra hitatsika rehetrarehetra reny fa tsy manao fahagagana adaladala takan'izany Jesosy Kristy ary zay le fototry ny fifadikana amin'izao vanim-potoana zao mana tena mirakle fahagagana adaladala daholy ny olona ao anatin'ny fifadikana fa tsy fatany miditra ny fifadikana tsy fatany le loza miditra ny fifadikana fa tsy matsiaro ny ota ataony ary tonga am'izay ny devoly makafasana satria naona de izy mitsika moa ny tsy naona ary ty anohanany teny rehefa jereva misehatra arabaky teny tsy hoe naona mofo fotsiny fa inona moa ny anohanana tsy miatra amin'ny zanak'olombelona naona fandripahalemana naona asa naona vola naona voninahitra ary zay ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao inona no mahatonga korotana misy eo amin'ny firenena misy naona seza naona voninahitra naona fahefana ao anatin'izany rehetrarehetra zany de mitady mirakle zay tsy avy amin'Andriamanitra ary tena le finiavana tanterahana de jerevantsika ny tantarany atao zay fomba rehetra azahoana zay ilaina zany ny fahagagana adaladala miseho na de ao anatin'ny lainga sy ny famitahana azy mikatsahana zany rehetrarehetra zany fa saingy Jesosy nefa teo anatrehan'izay tsy tafalatsaka takan'izany satria misy antony manokana ny fifadikanina anovozakery hoentina miatrika ny fakapanahy zay ataon'ny devoly ka tsy atafalatsaka ao anatin'izany na de naona takininina ary Jesosy Kristy zavatra tsy misy fotoan'izany zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zany kanefa de ao anatin'ny tena fahoriana ao anatin'la zavatra kendren'ny olona amin'izao vanim-potoana zao izany olona tsy mitady misy fomba rehetra mba hoentina hanomezana vahana ny filana ty nofo ty amin'izao vanim-potoana zao anika na amin'ny fivavahana ary mivonany amin'tsisy misy antony angentsika mahaton'ny resaka fifadikaniny tsy hoe aitraitra io ary tsy fironony io tsy fotom-pampianarina azon'ny fiangonana io fa famalina ny teny soratra masina mba hahatonga ny olona ho tafaverina amin'Andriamanitra ary zay ny antso ataon'Andriamanitra vanim-potoana tokony hiverenana amin'ny marina zao fa raha vo tafaverina amin'ny marina ny olona mitsahatra ny loza ary za matoko sy mihina fa maro ny olona nefa mizotra tsy kelikely amin'ny fiverenana amin'i Jehova de zao tsy ho an'le olona miverina amin'i Jehova fotsiny fa misy fiatraikany amin'ny manodidina azy ary noho izany marina foana ny tenin'i Jesosy fonohony amin'ny olom-bofidy no afoezana zany fahoriana zany zay ny mahatonga atsika io ange raha hoarina amin'ny firenen-kafa tsy de tena misy loza tena mananotanina be na ny coronavirus miatra eto Madagasikara range raha hoarina amin'ny any ivelany tsy mampatahotra ohatrany ny any ivelany
fa sainga raharoton'ny olona ny famindrapon'andriamanitra ka indraindray raha misy miteniteny foana hoe toatra ny lainy zany coronavirus zany, toatra ny resaka politika fotsiny zany, fa famindrapon'andriamanitra ny tsy hitarana io eto amin'ny firenentsika. Ary ny antso izay atao dia zao ny atonga saina ny isam-batan'olona andao hiaraka hiverina amin'andriamanitra, ampitsahatra ny fifandirana, ampitsahatra ny fifankalana, hiditra amin'ny tena fifadikanana marina, hiverina ao amin'i Jehovah, voatafaverina amin'ny Jehovah ianao. Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana, vao tonga amin'ny filaminana tsika afaka daholo ireo rehetrarehetra amin'ny fomba tsy takatry ny saina, mampiseho ny voninahiny Andriamanitra. Ka eto dia ho hitantsika fa ho jerevantsika amin'ny antsipiriany ny fifadikanan'i Jesosy Kristy mba izy tongantsika lesona fa tsy mifanohatra amin'ny fifadikanana tany amin'ny testamenta taloha. Fa aleo tonga dia mijery an'i Jesosy hoe manahoana ny fifadikanana nataon'i Jesosy, satria hitantsika teo hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany keo, ka raha nakany an'hevitra Jesosy nentin'ny fanahy alainy devoly mba alainy devoly fanahy dia zao na iodika vitsika na iodika vanana hoentin'ny fanahin'Andriamanitra makany an'hevitra tsika, alainy devoly fanahy, tsy maintsy miditra amin'ny fifadikanana tsika dia tsy maintsy noana. Ary rehefa tena jerevana mety tsy miditra amin'ny fifadikanana ianao zao fa mety any an'hevitra tsika amin'izao vanim-potoana zao, naona daholo tsika zao, matoa ianao mirangorango fahefana, naona fahefana, matoa ianao te hipetraka amin'ny seza, naona tsy mana-tseza ianao, matoa ianao tena mitaraina mitady asa tsy mananasa ianao, tsy hoe fa anohanana raha-baky teny fotsiny ty zavatra ambaran'ny soratra masiny ty, fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanao, tianao ho azo naona ianao, fa eo ny devoly anory lalana anao takany Ahaba, naona zavatr'olona Ahaba dia inona fifadikanana, fitsiriritana zavatr'olona dia nanaonao foana teo anatrehan'izay rehetrarehetra hoe azony le izy ange, azony fa nitera-doza ho azy ka natonga fibebahana taminy. Fa saingy ny mampalahelo dia tsy manatsiny ny lasa sorona dia nabota tamin'izany vanim-potoana izany, dia ho hitantsika koa fa tsy manatsiny ny lasa sorona amin'ny fifadikanana na ataon'i Jesosy Kristy vokatry ny adalàna atao. Dia eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ho jerevantsika tsikelikely hoe tsy mipetraka ho Andriamanitra teto Jesosy. Raha mipetraka ho Andriamanitra izy, vitan'i Jesosy ange zany hoe anovany vato vanamofo zany. Fa rehefa tena jerevana amin'ny fiainan'ny olona, mba firy mitovy filazantsara amin'izao vanim-potoana izao no hoanina na toetran'i Jesosy. Fa rehefa jerevana amin'ny sehatra ara-panahy ange amin'izao vanim-potoana izao indrindra ny fifadikanana ny resahana dia ohatra ny tena miteny amin'ny olona hoe eto ireo olona ny vato fa vitantsika ny manova azy mofo, tsy manao fagakana daladala takan'izany ny Jesosy tsika. Dia io izy any an'hevitra izy miditra amin'ny fifadikanana izy izay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany keo, dia ho jerevantsika ny zava-miafina ao anatin'izay. Rehefa atakatritsika izay dia hijery amin'izay tsika inona raha ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao vanim-potoana izao, mba hananantsika fahasoavana sy fiadanana ao amin'ny fanompona azy eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy voatery fotsiny hoe any amin'ny fiainana mandrakizay, fa hiainantsika dia ny aty ao tokantranontsika, mpampilaminantsika tsisy miloza ao amin'ny fianakaviantsika, ao amin'ny fiangonana misy atsika, eo amin'ny firenena izay tsy afabelitsika. Fa rehefa misy loza ngeky nga misy afaka eto hoe za matoky an'Andriamanitra ka tsy hiatramiko ny loza, ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy misy hoe anka tena za matoky an'Andriamanitra fa raha vidinao 700 ny kilao amin'ny vary dia satria anao matoky an'Andriamanitra dia ho ariary zato ny kilao amin'ny vary, samy miatrika an'izany daholo. Fa indraindray tsy manatsiny mitondra ny vokany ny zavatra ataon'ny olona ratsy fanahy, kanefa vokatry ny fitehiran'ny olona tsy manatsiny amin'Andriamanitra mamindra fonady amin'ny ratsy fanahy io Andriamanitra io dia matoky sy mino. Fa maro amintsika no anaraka tsy tapaka ny fampahirezana sy ny toromarika ny fipetra ntsika miatrika amin'ny loza izay efa tena mananotanina nge, misy miatra mihitsy fa dia misy lalana izay atoron'Andriamanitra atsika tahaka ny aneke tsika ny toromarika apetraka eto anivon'ny firenena manoloana ny loza izay mitranga. Misy ny cyclone dia misy ny fipetra tsy maintsy arahana, misy ny coronavirus dia misy ny fipetra tsy maintsy arahana, fa misy koa
ny loza natambo ambaran'andriamanitra dia mifahaverezana mandrakizay dia jehova nahary tongotra aman-tanàna antsika nanao ny firenena rehetra manolotra fepetra ao antsika fa firy amintsika mankatozany fepetra zany voninahitro an'andriamanitra rery any vavakitsika jehova andriamanitra ray dia misaotra anao na miteninao mampahiranay sy mampieritreritra anay manoloana ny toejavatra izay misy tsy afabela mihitsy zay dia amin'ity zao tontolo zao ty fa mandalo hevitra tokoa ary tsy misy zay tsinoana raha ny tena marina zay ny tsy mahalala fa efa tafiditra ao anatin'ny fifadikanina fa misy nefa ny fifadikanina tsy ankasitrahanao vokatry ny anoanana zay mitrango ao anatiny dia anomevahana ny filanonofo fa misy kosa nefa mimpanomponao tena miverina tanteraka aminao anatin'ny fifadikanina tena izy kanefa dia misaotra anao zay satria ny amin'ny olombitsy mamitra fo ianao dia tsy hainay ny tsy hitondra ampelantananao ny fahadalanay isambatan'olo ny tokantrano ny fiangonana indrindra ny fahadalan'ny firenena oentinay aminatrehanao tompo mamela heloka ary meteza iasy ianao andresy lahatra nyreny olo reny mba tonga mifanetretena taka ny ahaba ary dia mba hitodika amin'i jesosy manomboko zao satria miafatra makasika ny fifadikanina dia fampitodiana ny olona ao amin'i jesosy inona ny natao amin'i jesosy dia mba ho arahanay atsaka ny saintavany zany mba hitahanay soa sy famonjenao aminao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i jesosy amen dia manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy fa soavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva